Mpenjim-baovao mahakasika ny finoana kosa indray tanteraka tetsy anivon'ny FJKM Antanimena Atsinanana ny sabotsy lasa teo ny fivoriana voalohany nataon'ny STK Synodam-Paritany-Arivo Avaradrano tao anatin'ny fotoam-bavaka tanteraka no ny ainana izany rehetra izany taorinan'izany dia nisy ny fivoriana izay niarahany rehetra. Fa ny FJKM Antanimena Atsinanana fifaliana kosa nandray ny fivoriana voalohany STK Synodam-Paritany-Arivo Avaradrano ka ny fanimpampiavahana dia nitarihan'ny pasteur Lazasoa Rakotodranaeva izay filohany izany sampana izany. Amin'ny mahafionana voalohany ity andro ity no ny fahatratrarana Antony Ankiu dia nisy ny fotoanan'ny fampiaradana-ban'ny rehetra indrindra ireo ray aman-dreny. Taorian'ny fanimpampiavahana dia nindroso tamin'ny fivoriana fanapahan-kevitra ny rehetra ka isan'ny notapahana amin'izany ny teti-bolan'ny STK Synodam-Paritany amin'ity taona ity mba hantanterahana ireo asa rehetra. Isy ireo fandaharam-potoana manokana eo anivon'izany sampana tanora kristianina izany amin'ity taona ity toy ny famarana ny fifananana ara-panatanjahantena eo ihany koa ny fifananana hira sy fifananana soratra masina. Isan'ny fandaharam-potoana vaovao ihany koa ho an'ny tontolon'andron'ny STK Synodam-Paritany-Arivo Avaradrano izay kasaina tao ny Sabotsy 20 Aprily. Mpitandrina katekista ary solitena roa avy amin'ny isa-pitandremana moa no nanatrika ity komity lehibe ity.